raha ny fahazahoako anazy efa fantatry tsiro io antony mahatezitra amin'ny madama io. Tsika sindriana zany mampiasa tena raikitra atoko. Izay mifanerasera amin'ny madama eo akaikiny eo dia miovaova foana. Izany tokoa moa hoe? Nge, nandalo dia niserana daholo. Nitomboka tamin'ny Mario, comptable, monsieur Rafidy, dia tsiro io farany io. Ary sao dia mba tsika asindry koa ary nosoloan'izy rolary eny atsoatsy. Iza dita dia iza dama. Zavatra ohatr'izany verivery dia tokony nafenao ahy. Nga tsy nazavain'ny Mario ny antony. Tsisy ifandraisany amin'ny resaka docteur Félix io. Ahoana no tsisy fandraisany? Manodidina rehetra anie ka voaray daholo e. Atadio fa teo amin'lohan'ny tranonao nitsangano loza. Maître, matoa ny pôlisy tsy nisalasala momba ny Rafidy dia efa mazava izany. Ny tsy ahatafavoaka azy ihany zao mila ketrehana tsara na hamoronana dosie azy. Za tsy afaka ny hanampy anao intsony. Hatreo ny fiarahantsika miasa dia izay fanapahan-kevitry ny fitsarana. Fino tomazo anao e? Izay ilay fampiresahantsika farany iny. Ka hivadika io tantara io manomboko izao. Nga moa tsy izany nanakaramako anao? Hiaro amin'ny fomba rehetra n'inona zava-mitranga? Enao anie ny vadim-pitokisana tamiko e. Zany ve? Raha tsy zany za mikoropaka be karahan'izao sady mafy be raha izao ny madama igny amin'ny tanàna dia eritrereto hoe sary indray mipika dia ravan-tsena. Ka izy koa moa tsy afaka anao ninina anakazanitsy. Izy iny malahelo an'izanany? Malahelo an'izanany tsoro dia nagnano karahan'igny izy ny. Mety zazany tsy poniny angambany. Ka tsisy manaiky rebirebi anao amin'izany mihitsy hoe? Alanenina nena ary fitiavako anao. Za manam-bola afaka nanovantsika fond. Dia raha ohatra ka milamina tanàna dia merina aty tsika, tsisy problème zany. Tazoma amin'ny volanao dia karakarao ny zanakanao rehefa teraka. Chapeau za aminao sérieux. Aleo zany za andeha dia mbola tsy mipoaka ny basy. Raha nova hevitra anao antsovy za fa tsy miova numeroko. Nangano akory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa anao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amin'ny fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale koa fankaratsiagna taon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate koa fankaratsiagna taon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny tsisy tohiny atsika koa mifampatohy. Nazatra nanafina ka lasa tafidika izy Za kosa aloha tsy ameridenao hitady avoka vaovao indray Tsy rarony kosa izany fa mba mieritrerety ianao. Inona no mampitahotra anao? Misy surprise hafa ngany? Ny resaka izay Simon dia milaza moka ny Rafidy izy. Fa maninona? Asany? Nefa raha mivoaka eo izy dia efa fantatro tsara miandry Tsy mitovy hevitra zany nareo. Ka izy mihitsy no mahita ataoko. Olona tsy mihetsika amin'ny toerana misy anazy eo dia mahita tsangatsy amanorana foronina foana. Asa hoe inona no mampalahelo anazy amin'ny indrangahy nefa efa iny ihany no saika naningotra ny ahy.
ohatran'ny tehiresaka aminy a. Aninona andray? So misy hevitra azo raisina avy any aminy. Io fanatonana io ihany no netombohan'izao savorivory izao. Ka ninona ilaina foana izany? Rehefa tsy mahavita ianao dia anjarako mieritreritra. Zaho koa tsy mitambitamby amin'izan'iza. Mety avy amin'izao mampela. Nareo tô mijerijerika. Fa savasava misy amahita vava faratsijijo ohatr'izao a. Dia gaga ny akanjo ngetra tao ambony tany ka tapitra nandramany daholo. Zany. Ary sao dia ary mba ianao zany Simon zany ihany ray aman-dreny fenao manafina amiko fotsiny efa nisakaka. Kalakely tokoa miteniteny foana io. Kitako manoatra noho nareo roa reny indray ny andeha hamonjy rendez-vous. Aza lozanareo mianaka mifampiady karaha zio ka andeo andeha. Andao hierigna andresy lahatsantsoko fa tady grève izy akao. Fa inona indray moa no andrebirebenao olona any ampiasana any inona? Tsy anao foana tondra jiola amin'ny tanàna aty io. Fa jiolahy inona? Regny jiola tsy hay fantam-piaviana regny ka. Tsy baso mipokatra tafondra mirefitra ka lazaina hoe mameno tanàna. Tafita zany ny afatra ka. Anao misy ny amin'ny scène be io e. Maninona? Mody mamany miaro vola zakaigna fa biby anjaigna ampilefana. Zay zany ny tena mahamaika andrele rondeny tady aho. Hitako izy tena sikosikotra be anahy mihitsy zalahy. Fa tsy mercenaire anao regny. Efa miteny anao aho hoe sendra ny tapao tamiko izy mitsamin'ireny dia mifanojo le resaka. Dia nisikotra anahy foana le rony. Anao izay ahitana anao. Mazava ho azy zany fa mercenaire amin'ny madame Vero reny. Andao ary. Iry elanao ty ihany nondrako ndrafany eoko. Andao andeha zaniko. Fa ny olana. Ahoana zany ty trano ty? Maninona? Ty ka lasa mivoaka tsy niteny hoe oaiza. Dia tsy fantatsika hoe amfiry izy no tonga eo. Dia miandro eo izy zany ko. Tsy maintsy mihidy ny trano. Zany ihany nefa nampisy problème. Tsy fantatra intsony izay miditra ato. Andao ary nareo dia zany any trano. Andao ary. Fa tsy problème zany fa pressé alongany tsory hiaraka ilefa amina. Tsy voatery hitsoaka hiaraka aminao izy. Madame Verny tsy mahafantatra raha tsy izay izy foana ny efa encerclé on zay amin'izao. Ay dia zany no hiprofitenao anazy. Nenao dia zany foana raha efa miankina manegna aty. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Fa zay sara ikovrany lery. Ifagnano anjany. Zaka ahoana ianao fa problème manotediavinao io. Dia mahaizy mamaly tsara ny miaro vola zany fa zakaiko akany fa nareo mivady mihitsy maratsy kombakomba mitiory. Maître! Mbola tsy vita ny andesakintsika e? Ataovy izay ataonao e. Hitatsika eo raha afaka. Zay zany. Manasa tanana a? Lasa koa mandeha any. Fa misy problème nga madame? Reny natao hoe tsy mena mivadika. Ary tsiorynga mbola tsy mipoitra teo? Sady efa natsony ary izy fa nitapahany le telefôniny. Fa zanga moa niteny hoe atsoa izy. Ka nanontaniana izy sao dia hoe marary na ohatr' izany. Rehefa tonga eo tonga dia rotro ay. Fa madama zany dia hivoaka. Andeha hody
Tandremo sao dia mampitipiditra olo amin'ny birao koa. Vendriko mitady anay e. Tsy mandry mihitsy angasaiko e. Ça va non? Courage anga. Mafy be igny, tsisy nanampoan'igny mihitsy. Ono? Iza ny nalalandrifa niaraka tsy ory sy mamanay? Nitolotra ke, fanagnino. Ovinaky? Tamin'izany tady antsoro tamin'ny atelier. Ary le tsika tany amin'ny Sara iny ange zany efa fantatry ndry e. Mba ratsy saina koa kendry raha izany ka. Ahoana moa nga tonga dia inoanao anahy raha tonga dia zaka aminao za hoe miaraka mamanareo sy tsiory. Nefa antsika tamin'igny vao nifankahita. En plus n'izany anareo Sara milamindresaka be. Sady anao koa malaza sarom-piaro be ke. Fa le fomba nitenen'ny tolotra an'izany andry mihitsy ny tiako fantatra. Nilazany tsy nanontaniana rehefa mamo. Aiza koa? Rehefa nakanakatra igny ny dosy dia miteny la vérité jiaby. En plus n'izany izy tsy conscient. Fa inona ary ty zava-mitranga ty? Sahotaka indray tombontsoa. Ary mety tafavoaka angamba ki monsieur Rafidy. Nge. Mety izay mahatonga madama nerveuse be ohatran'iny. Fanahy izany na tsy izany. Inona moa zany tokony hatezitra aminy amin'ny tiory sy maître? Toa le olona akaiky azy indrindra reto mitsoaka anazy. Ndriko ve tsy miheno ve le niteneniny teo? Mivadika hono. Mikimakin'izy rolahy. Sange efa niteny tamindry fa efa ela ho ary mibandy ireny ny konkonina zavatra ampisavitaka amin'ny madame. Ary reny zany mila atao rokalika rehefa mitonantonana to. Za indray aloha tsy hiditra lala amin'ny affaire personnelle an'ity société ty intsony. Aleoko mijanona ho simple secrétaire. Itsoro ny zakako anjagna ampanajana, za ndraiky zakainy fa magnano chantage anazy. Ary sao dia mba nisy zavatra mifanarahanareo ihany teo fa ndrino mivadika. Zay sy tsiory. Ka miona foana zany nareo matoa tsisy question fa tonga indry dia ndroany. Mamanareo mihitsy nefa melomelo. Normal izy raha ngano karaha an'igny. Sady ahoana moa kiny amadiako anao ne namako. Raha teraka tamin'ny tsiory za tsy namaky an'ireny resaka ireny fa navelako takeo anao fanina. Ary anakana anahy tsy zakanjagny aminao mihitsy na mitototo an'ny tsiory. Dia lasa hafa ndraiky voaka ny sary. Eny mazava izay. Fa ahoana alonga ny momba ny sécurité o? Fa inona mampatahotra ndry e? Mamanareo ke. Magaga anahy dia zao. Au lieu n'izy tokony fogna aminao fisarahana amin'ny tsiory ndraiky magnanova ny viverniana. Ka efa nahazo tamiko izy. Zany? Ary tsiory ke? Ndroako. Sahaza anazy mihitsy zany. Tsy mahitiavana ka. Aiza izy ahitolo karaha anao koa. Za aloha tena mbola tezitra mafy aminy mihitsy e. Fa za milaza ny marina indray alongany karaha le chercher. Fa iza manenjika ndry? Andraso aloha. Fa manino mikiala kely ty e? Ohatra mitobotoboka be ny fo. Eo izy aloha mampiravindreo ma. Fa reraka nga ianao anaka? Asy zay nampitokona azy tampoka teoko. Mieritreritra ny zavatra iseho any amin'ilay tany andanantsika. Fa inona nefa ny tsy mampandrisaina ndry e? Ka tsika ane zany ry mama tsy maintsy eo amin'ilay vady aman-janak'ilay olona e. Dia ahoana?
Efa hoe tadiavo mamanareo vonona za. Tsy za rery fa tsioro koa. Izy mihitsy manenjika andry. Hitanao le tsika vona resaka ivelany tao igny a. Nisy bandrola zay nagnaraka ana. Ohatrohatran'izy aky izany. Le raika alongany tegna tadidiko e, karaha rasta zay. Izy ary izany. Mercenaire ny mamanareo hony. So ihany aloha izy tonga dia nipetaka fa mbola nikôtikôty, fa vakiana fotsiny. Azoko sara tsaina ihany samy banteny indry izany. Amin'izao alongany a, tany isitriako ny tegna tadiaviko. Ary tsioro koa ary tady agnaraka anake. Fanganareo mbola miona ihany? Velevitra tanteraka izy amin'izao dia mitady sarongotana. Dray tokoa retsy. Dia ahoana izany mon père? So dia mba hampidikizo anay fotsiny kosa ianao ka. Tsika kosa aminay ka dia tsy nieritreritra tsara. Matoy izy na me fotoana antsika zao maraina zao a. Dia mino aho fa efa voalamina daholo ny zavatra rehetra. Dia tsisy olona izany eo amin'ilay trano izao. Ka tsy maintsy mitady izay hevitra rehetra tomombana izao fandraisana antsika izao izy e. Tsika resy raha sanatrika misy pimpin andrikala. Na reo mianakire tokoa le rehetra e. Andao andefa taraiky. Aiza ny finoanareo e. Dia vonoiny aloha izany ny saina ririela. Allô? Izy io? Tsy ry any maître. Fa izay zany no toa tsy hitako tany amin'ny birao. Fanganao avy any? Ka nitady amin'ny veritany mihitsy aho. Fa tena mananao foana iny ramatoa iny a. Tena marina mihitsy zany. Zany zao tena tsy niakarako tantsony. Nga efa fantatry se. Za zao mikasa ho any amin'ny Simon. Fa kay ve iny rangahy iny tsy maty e. Fa ohatranao ihany. Ay, voafitaka koa zany ianao. Ratsy be zany ko. Za efa nanipoka. Tezitrezy fa tsy nirara io. Zay lita. Tady averan'ny tanàna any izy. Tsy miverina eto ianao raha tsy miaraka aminy. Azo? Fa nga tsy hita miaro vola. Tsy hita izay nalehany. Efatra amin'ny alina izy nitsinody. Efa mianatra amin'ny dekoso zany. Na fen'ilay tsioro zay. Mba hitanareo tsioro? Ie. Ie. Tsy hitanay tsony e. Korotana be ny lohanay fa tsy hitanay tsony zay enjehana. Sady izay mitsaminy koa zany zao a. Ohatrany mbola tena misy problème kely amin'le kalapopetika iny. Ay tratra ihany. Dia aiza? Ka Naninona raha tsy tonga dia nentina taty? Zany e vao saika hiteny nisy olona niaraka taminy. Tapahany madama moa ny tegna. Sady le bandy a akama be any tsioro sy miaro vola. Lasa tonga dia hoayaka be zay raha vao hoe Tena be dia be mihitsy mystère madama iny maître. Tena olona tsy. Zao e, raha afaka mianao aloha tsika dia aloha mifanao fotoana mihitsy. Ka sao dia zavatra tsisy dikany ny anse. Fa important be manko ny diako any amin'ny vadiny. Za ve maître dia angebrebe anao. Soria. Veriny reka matahotra ny andehanako any an-tranony. Ka sao dia izay ny andrabiribe sy aho. Zao e, rehefa mihaona antsika dia tantaraiko anao daholo marina rehetrarehetra momba an'zareo. Tena tsarakaraka ny eritreretantsika anazy mihitsy madame Vero maître. Ay zany nahitako anse. Zay no aingana. Dia inona ny rarahina izany? Zay zavatra mpanaoviko anareo roalahy ihany atao. Anjarako miregle ny ambony. Zao tsy efa nitsoaka izy. koa tsy zany araveny tsara. Tsara hoana? Karaha ny zavatra eninay tamin'ny fifampiresahana izy roa. Vao fampitahorana fotsiny dia efa Zao tsy mihetsiketsiketona nareo lahy dia jerijereo manodidina. Zay,
Okey. Okey. Entindray zany zao tokotatsika amintsamony. Eto za dia entina. Za eny zany misy retara fa nareo tapitra malala daholo. Vao omaly anie zany haiko maître. Gamosy ihany mipetraka. Za anie tsy natao fantatra fotsy maître. Fa za tsy nieritreritra mihitsy ary hoe ho tafiditra ao anatin'ny chambre misy ny Simon. Ka tsy tezitra Simon? Au contraire ary. Niraisinay mpitsikitsikiana mihitsy za. Fa zany hoe madama hono tena manakana azy tsy fanerasera amin'olona. Vonina tsara ianao a? Aisa, matokisa ianao ve fa asa fanao antsika io e? Io ary. Vitanao tsara amin'ny mission a, dia verina ety ianao makankaramanao. Ay, okey. Matokisa ianao madama fa vitasika ara-talàna misy. Ndao ary. Dia ahoana? Inona aloha ny marina tianseho isahana amiko e? Marina mihitsy ka le hainao le hoe mety madama anao ambadika an'izao. No nisosian'ny Mario ve milazansehan'izany? Ny ahy mantsy izy nanafina tamiko no nahanafotoana ahy. Ny any maro aloha eo ihany. Fa ny vadin'izao mihitsy nefa vaky vava amin'ny tsy fatokisana amin'ny madamy. Ny tantaraina ka atao daholo nanomboka reo mbola vao niaraka. Tsy haiko na efa hainao angamba zany. Hoe ahoana aloha? Ny hoe fitsaram-belatsihy nataony madame Vernazy hatramin'izay. Ary tsy hitana ndalindalo mihitsy ndry izay e. Somary sahirana kely za io docteur. Sady mikarakara ny mama Afara. Fa nga mbola tsy amin'ny forme foana izy? Efa tsy magnino aby izy, fa mila raha maso fognany. Le zanany koa tsy mivaky lao aminanjy mihitsy. Za koa araka napetrapetra ny teto foana hatramin'izaiko. Misy lavanao ananjy io? Nilaza tamiko manko izy hoe anao paramède zany. Dia maikamaika izy ny nanatona ny resaka taty. Dia nasaiko miverina izy dia hatramin'izao tsy hita hoe ahoana. Nisy any mamany narary iny koa moa dia tsy fantatro intsony. Olona tsy manana fanapahan-kevitra iny dia atokisanao koragno. Enzana koa izany filazan'indri anazy zay. Ary indri ahoana amin'izao? Za io docteur misy problème kely. Madame, tia matosy iaiza ny sosy. Inona? Vita nga misy anam-panaovimpanao. Olona maty ny tadiaviko fa tsy olona any amin'ny hôpitaly. Lasa mandeha mivoaka any.
aza matavitra fa tsy momba fahasalamako mihitsiny. Ay, za manko mieritreritra hoe raha vao tonga aty dia resaka fahasalamana foana ny ao an-tsaika. Mety tsy ho hitanao ny toerana aketo za io atoato. Andeha kely za io amin'ny tanàna akagny. Andeha ve? Misaotra anao mihitsy natongavako aty. Sady régler compte-tsika regny. Tika. Za ngefa tsy nieritreritra n'ireny vola ireny intsony e. Sady ianao ary ity mbola sahirana beko sady tsy miasa, tsisy zavatra atao. Zagny alongany dia marina. Sa tonga saina tao ilay bandy? Zovy zakany docteur zany. Ilay renjanako henka. Ay! Ia. Tsy tonga saina mihitsy raha tsy efa niforcena. Tsy namelanao mihitsy raha tsy nandray andraikitra hatramin'ny farany izy. Fanomezana anie nataoko ny docteur. Za ty maheverinao raha tsy saina be karakory. Gaga ihany amanko tamin'ireny fisehoan-javatra rehetrarehetra tao ireny. Tsy mba fataoko mihitsy mamaly ny ratsy io. Toetra ny vadiny koa nachoqué be ana. Ay. Tsara aloha zany rehefa mifankatia daholo nareo dia mahafinaritra. Simon vady malalaka. Azy dina ny varavarana. Fa misy andrasanao nga? So miverina ihany ny zanako. Avy aloha aloha izy hoany ka. Zao antsika mba misy fotoana ahafahana manao resaka mifankatia. Reraka foana ianao raha nampitamby. Dado, hatramin'izay ary mikarakaranao foana tsy rerakako. Tsy manam-potoan'olona anina aminao intsony aho. Ny tena tiako zao dia mba teny mamy foana mivoaka ny vavanao ohatran'ilay tamintsika voaniona iny. Tamin'ireny ilay fadiran'ovana nahantra kely. Nampitafianao dia nikarakarainao dia nampianarinao an'izao rehetrarehetra izao. Miretirety eo ihany. Izay nilaiko rehetrarehetra dia nomeno anà daholo. Tsy nasiano question. Mbola ozy koa ary ianao tamin'izany hoe afoiko hatramin'ny aiko. Marina ny teninao. Tsisy izay tsy nataoko taminao satria naniry izany hoe vady mba tsy ory. Nefa randraraka ve? Misy zavatra tsara sy nafinaritra be kosa tao anatin'izany e. Nanomezako anao amin'ny miaro vola dia nanekeko anao vadiko. Na ho mora na amin'ny sarotra dia ho anao mandrakizay vera. fa miova tsy kelikely. Miembotra sana androso. Ny taona kosa aloha nandroso fa tsy niheny e. Toetranao no tiako lazaina. Efa mihalehibe vao misarigaiky. Mahery kosa nge izany fiteninao izany e. Manina raha tenenina hoe tsy ampy fitiavana. Fehivelo fa mbola zaza kely ianao ka andeha hifaninana amin'ny miaro vola zanakao. Fa tsy antitra be kosa aloha e. Sady tsy malemy eo am-pandriana. Maneso azy zany ianao. Zao no izy monsieur Simon. Efa nieritreritra tsara ve ianao? Eo ianareo? Miaro vola. Mba haino eky aloha izy farafaratsiny a. Zavatra hafa mihitsy tiako resana aminao. Miankina manaina be mihitsy. Inona e? Zay avelako aloha nareo. La zao zay tianao tenena dia lasa ianao mivoaka. Tafiresaka tamin'ny maître dia manahy mafy mihitsy amin'ny zavatra ataony vero. Mahafinaritra anao mihitsy manona ny anara-mamanay. Rehefa inona izany ianao miantso anazy eo madama dia rehefa inona no hoe vero. Miaro vola, s'il te plaît ampangalao sisany tsainky mihitsy zany resaka zany. Fa zany ve aloha nandrebiribenao anaty e? Za tsy mandrebiribenao zany fa le problème raisinao vazivazy. Nefa efa problème be zao isy ao anaty tranonareo dia mbola vilinao any fiarahanantsika foana.
Fa tsy azoko inona aloha izany mbola idiranao amin'ny fiainanay e. Tsy te hahita olona ho faty intsony miaro vola. Ny amin'ity fizirizirianao amin'ny anasoketana tiako. Marina daholo izay teny lazaiko ary tadio fa misy farany zavatra rehetra, misy fetrany ihany koa fanginako. Dia tsy hamela mihitsy izany ianao. Mazava ho azy. Dia tsy mampaninona anao koa izany raha mikadra. Mpanao ratsa tsy maintsy mijinjanona fafiny. Dado, mamela moa anay, s'il te plaît. Ay, akany amin'ny farany. Milavolefina kosa aloha sanatria fa ianao efa mba nangoraka anahy foana hatramin'izay dia izay ny angatahako famelana. Inona no tianao lazaina? Ka efa meratsy le raharahan'i docteur Félix dia maître koa nanipiko dia any aminao za mba miantahanta. Tsy mahatao tody. Simao Inona? aza mampifilafila moa e. Inona no tena andrasana amiko? Ny anamarinanao anako mba hahafahanao raha ohatra ka sanatria meratsy ny toetra raha. Jamais de ma vie. Efa nisotrokony aleko maty no hitao. Zay zany ny teninao farany. Tenin-dehilahy ary na igogogogo itomanga andady lahy tsy lela-palade ato ianao tsy. Eny ary. Satria moa tsika efa tsy fampiaino ihany dia matateza. Petroina. Kalma. Oka hoa. Eto ny tsotsoro mamba isalana. Ialana tsiny amin'ny fihavanana Simon. Vero. Oka hoa. Romotra be vero any amin'izao satria tsisy mpiaro tsony. Na mahita raha nefa nitsipaka anazy. Dia ndana tambatambazo izy ko. Tena mifoana miaro vola. Afaka ataonao daholo valifaty izay tianao atao aminakay. Fa dadanao jerena. Efa fantatro fa resakinareo. Sa izy izany tetavinao atao fitaovana andresen-dahatra anahy. Fa sao ianao mihevitra fa faly aminao papa? Efa fantany daholo ny nataonareo sy mama. Sady diso fanantenana tanteraka taminao izy. Ka tsy takatra anao mihitsy izany zavatra mampitentenanaka amin'izao. Eny, tsy maiky tsy ndraika ianao amin'izany. Ka izay zavatra teneninao eo dia contreko daholo. Ianao angeny te handrera-tena eo e. Okary. Tapitra. Tsy manina fa raisiko ny andraikitra. Dia misaotra anao ny iainanaka. Tsisy fisaorana. Misy miditra tonga dia meko ny gauche. Tiako ny droite. Volty. Fa tsy moapera ve ty? Izy mihitsy. Zany ty efa tsy te hifanatry tava amin'ity zoko ty tsony. Izy reo lahy mifangato re nareo. Salaminareo tsy ty izy ty da moapera. Mba makamaka maivana kely ato izay mitsamina. Zanakam-pelezana moa zany reto sa fikamban'Andromasina Maria? Inona ho zany lazay? Mba vazivazy mama Afara. Zato vongereo Ndao tsika andeha ka. aty le trano. Oka aloha. Fa ho ato nga nareo? Fa fotoana vita ny enerzia. Iza moa zany le tadiavinareo azafady? Fa nareo roalahy zany mipetraka ao? Izay mitambina fotsiny loatra ny hoe kazy azy gasy eto gardien de but. Ka ho zay fa voa io aloha. C'est pas possible. Sa hoana ty? Tena tsy azoko isy nareo rolahy reto. Matoa zay tonga eto dia nisy nanafatra.
ka nanisy nanafatra na voafarana. Tena miala tsiny mopera fa manahirana be. Fa inona ny manahirana anareo e? Ka couvre-feu ato zao. Ohatray, aiza koa nisy couvre-feu amin'izao andro atoandro be nanahary izao. Miala tsiny e, tena marina baiko le izy. Mazava ny teninao teo. Dia sahanao ve? Otry, rehefa tsy azo ifampirarahana ohatra ny docteur Félix dia zao nefa rany. Fa inona no atao namonao azy? Ka tsy afaka hiady amin-drafidy. Dokotera! Fa inona ihany mbola narahanao aty e? Aloha zany fa niresaka. Miala tsiny fa rafidy dia efa mahafantatra fa ianao ihany namono ny vadinao. Tsisy rarahiko an'izany fa mila miala eto fotsiny ianao izay mifantatro. Dia aza sarotina le raharaha. Fa tsy maintsy manaraka ny baikonao moa zany. Eko. Ianao tsy nahingy contrôle ny rafidy dia tsy maintsy sesy tany zany. Ka amin'ny fitavozavozanao ihany no asahiny rafidy manitrikitrika anahy. Zany aloha tsy problème fa mbola afaka manao version hafa tsika fa omenao fahalalahana fotsiny sy moa. Fa raha rafidy tsy azonao ho saribako loatra azy akory ka ho ataonao kilalao. Orangatia, zany Simon zany efa Afera maty. Tokony tsy misy alala momba azy nizaniza. Anjaranao indray momba an'izay fa ny aloha efa namany vita ny zavatra nataoko taminao. Nga moa zany tratra amin'ny menace raha tsy ianao? Aza ty teny e. Za ve no mandry anjirana tsy amin'ny fiadananao? Ohatran'ny olona tsisy tsiny ireny. Ka ahoana? Hiova hevitra ianao sa tsia? Zay ataonao fa tsy rarahako e. Voaray ty madama. Vao vita ny lahy io mission io tonga dia ampitomboko avy roa ianoatran'izany. Zay? Ok. Inona nataonao dokotera? Misahirana arsia. Ataovy ronono fotsiny atao. Ronono ray. Manasa arsia? Masto dokotera. Ay mosy efa ninana. Ay, ndawari. Maika avy amin'iza? Avy amin'ny tompony. Tompony propriété villa. Ay, villa privé. Io ary nenao mopera. So dia ampitonatonana anahy mianaka fotsiny eto ary enao ty. Efa mifampiresaka tsara zay fa ry zalahy reto mihitsy no hafahafa. Manina nefa raha tonga dia asony e. Tena marina mihitsy zany. Dia miandry eto zay. Zany olona tia, na natsoy. Zany lesy tsy etsiketiko. Inona aloha ty ataonareo ty? Mopera nge mampaniraka anareo e. Izy marina kely ty tsy nanakana an'izay hiditra ao e.
fa hoe tsy mihetsiketo fotsiny tsika. dia lahy koa zany andeha hitondra problema ao anatiny ao. Zany kosa lesa marina jerijery tsara manodidina ozy teniny sa eritreretiny lafa dahalo ry mopera. Marina misy. Izay atao lafa miala zay a. Olona hitondram-bavaka sy hanala fanaintainana ngely ty reo e. Dia ahoana ihany ka? Lozanareo olona miady hevitra lava be eo. Efa moi silence lui parler. Dia zay ataony eo zany fa tsy tomponantoka amin'izany tsony. Aza vela hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ry mopera raha mbola be vavy ihany. Misany lahy ny danany. Sora betsaka Arsia. Ary mba mijereva tavan'olona misisa. Hita fa andra dia avela hijajirika fotsiny eo. Fa raha nitolefitra tampoka teo aloha, tena iza mibaby ahy. Ay, mama, za manala baraka. Marina Ça va tsaro. Tsisy fadekiny eny e. Haiko fa iny mihitsy zao no nandeha miala lahy teo. Malagasy angentsika baininy e. Tsy maintsy mikifa-pandaly ihany aloha fa tsy fantatra zay ho rafozany. Rafozana ohatry ny anaikitra ny elina. Dia kakerana koa le zanany. Tsy fahatrovana. Tsy ohatran'izao ianao raha tsy teo a. Ninona fahadisoko fa ina no antony zao? Tianao fantatra ny amin'ny lokanao? Tsotra kely. Sura ve ianao fa tena tianay mianaka? Raha tsy tianao, tsy miady anao ohatran'izao ianao. Inona no nahory anao tato? Ary ny zanako any kafa? Everinao fa tsy fantatro? Makarary ny haiko zany na dia tsy miteny ara. Ary nay miaro vola koa ary dia ammetsinanao raha fantany izany. Ary ny tena loza dia nisoratanao amin'io zaza io daholo ny ankamaroan'ny fanananao. Ary toa tsy mateny ianao? Sa mbola mitady proof koa hoe iza nahafantarako an'izany? Simon, efa aty zay io. Mandrosoa mopera. Mangina ianao? Vondia mopera. Mangina wa? Viro. Tsy mihetsika eo nareo. Fa hono zao? Iza daholo reo? Loza, maty ary ireo olona. Atau cara Afera Maty, vampisaranga